Ny vahintsika dia vahiny tokotany avao dia Andriamatoa Serge Vital izay mpanao politika anisany mivoatra amin'izao fotoana izao satria efa nilatsaka ho maire ny Tuiliara ary azo lazaina hoe raha amin'izao tolona nisy teto amin'ny firenena zao dia anisany nanjay anjara mavitsika. Andriamatoa Serge Vital manao akory zay? Merahaba antsika iaby zao manaraka an'izao fandaharana zao, merahaba ny Zougbe Francis ary merahaba nareo ato amin'ny équipe technique ny radio télévision système. Andriamatoa Serge Vital vola raiky latsaky kely zay no nahavitan'ny tolona teto Madagasikara. Niova ny rafitra hoy ny sasany, mbola miandry ny fiovanjafitra hoy ny sasany, kanefa dia andala mpivoarana izany rehetra zany. Ny fahitanao an'izay ray volana ny niovan'ny fitondrana teto Madagasikara zay. Eka, iarahantsika mahalala fa ray volana katsoko zay no nanjaisany filoham-panjakana Vanjanirina Mikael ary mbo tsy ampy ray vola koa no nanangana ny gouvernemanta. Amiko manokana dia nisy lahara-pahameana teboka izay notsinjiny filoham-panjakana mahakasika ny lahara-pahameana izay tsy maintsy atao. Ino moa zay iarahantsika mahita fa io resaka rano sy jiro izay mbo andala panamboarana ataontsika an'izay anambara azy satria sarotsy ny mi-évaluer gouvernemanta en 15 jours. Nisy fanjakana teo taloha anatin'ny 7 tao tsy nahavaovan'io resaka délestage. Ka anisany lahara-pahameana izay notsinjian'ny filoham-panjakana ny resaka délestage sy ny resaka rano sy ny asa social. Ka hitatsika fa misy vahaolana mahakasika an'izay izay manomboky amin'ireny fandatsahana ny pluie artificielle izay nataon'ny ministère ny énergie farany teo mandisany roanjo mba hampitombo ny herinaratra izay alaina avy en décalika. Zany hoe zany fa misy ezaky, fa misy départ, fa misy action izay ataon'ny fanjakana mahakasika an'izay. Ary misy raha tiako tsinjy mahakasika an'izay koa miresaky herinaratra avao tsika dikan'izay miresaka jirama. Iny zany ny afahako manazava hoe mbo tsy afaky mamaritra ny asan'ny fanjakana atsika amin'izao fotoana izao fa avelao 3 vola. Na izay anaty zay Andriamatoa Serge na be resaky ny famendraha ny premier ministre fa hoe tsy de tao anatin'ny tolona io lehilahy io. Manao akory koa ny fahitanao ny premier ministre vaovao? Premier ministre vaovao tamin'ny voalohany nisy nikiana iny hoe niraitsy kombakomba hoe firongony ry Rajoelina sy Ravatomanga Sernaina an'izay citoyenne. Io moa zany misy ny clan ny mpinama tamin'izany fotoana zany. Ny fiarahan'izao miasa tsy haintsika tsy ananatsika pirofo. Nampisy savorovory tokoa tena mitambazotra, nampisy kiana tokoa tena mitambazotra hoe ie olo toy ane mbo orange avao, olo toy ane tsy hasaky hanao dingana lehibe amin'ny fanovana sy ny sisa. Fa eto tsika miarahantsika mahita fa nisy ezaky nataon'le premier ministre vaovao voalohany amin'iny fanenjehana n'iny Andriamatoa Ravatomanga iny fanalana naturalisation na nationalité frantsay any Anja Rajoelina. Mirosotsika zao amin'ny tsy fanavahany zay olo tokony henjehy, tsy revanche politique fa olo zay nanao nangoro-karena izay nanao kolokolo teto amin'ny tany sy ny firenena, reny hitatsika reny niezaka ataony, zany hoe tsisy fatahora zany. Araky ny resaky n'olo hoe tsy hasaky hanenjika any Rajoelina io fa onjony Rajoelina, tsy hasaky hanenjika any Ravatomanga io fa olony Ravatomanga, tsy hasaky hanenjika any Naina an'izay citoyenne io fa olony Naina an'izay citoyenne. Raha hafa miseho am'izao, tena raha hafa mihitsy miseho am'izao. Iny hitatsika fa Andriamatoa Naina an'izay citoyenne iny nahazo mandat de perquisition sy convoqué any amin'ny Bianco. Iny d'échange de nationalité iny voantso ireo
tatsika hoe olo izay voarohirohy amina resaka fanodikondinam-bola eto amin'ny firenena. Zay ho hitasanao ty fahitanao azy manoka fa somary himpoly Toliara eto reny zanaky Toliara anisany voasarignitra anatin'izay raha zay dia laha ny fahitako azy ndre matoa Camille Vital amin'ny maly koa zao dia nahare fa ndre matoa Marange Jean de Dieu ao anatin'izay Serge manao akory koa ny fahitanao ny izay fanamborany zanaky Toliara ao anatin'ny raha zay. Tsy zanaky Toliara avao no voasambotsy no voarorohy am'izao raha am-pirenena zao. Vo malimaly tsika nahita niny ben'ny tanàna Antananarivo, nahita niny an'izay Ramatoa Rinara Kotomanga, nahita an'ireny olona nahazo mandat de perquisition fa tsy zanaky Toliara, tsy azo lazaina zanaky Toliara. Fa raha hitodika amin'ny resaky zanaky Toliara tsika zao anisan'ny fianakaviany ambassadeur teo aloha Camille Vital. Nanohana ny fitonjana Anjara Joel. Fa zaho izay zanany dia manohana ny fitonjana izay mijoro ankehitriny izay tarihiny Rajandrina Mikael. Ny politiky tsy misy tsy tokony afangaro amin'ny raha am-pianakavia. Tsy ombiagny tsy hampilongo anay amin'ny Camille Vital. Fa kosa nisy andraikitra bevatany izay nisahaniny tamin'ny fotoany Anjara Joel dia misy fanjakana hafa mijoro ankehitriny izay nanala azy tsy ambassadeur ny Maurice no ny antony ny afera Ravatomanga. Olobe samby olobe ireo amiko mataony fanjakana nahasahy nanala azy amin'ny maha ambassadeur azy dia misy antony mazava ka tsy zaho no handeha hanohitra ny fanjakana amin'izay zavatra zay. Tsy asia filongoa ao ny politiky, filongoa tsy ombia tsy opilongo zahay. Politiky samby manany hevitsiny ary samby manany fitonjana izay tohanany. Politsika amin'ny atatsika reny lahy Maharanty Jean de Dieu mitovy amin'izay avao koa. Tsika ny firaisankina azo aseho ny fanohanantsika anjoza en tant que longo fa laha ara-panjakana ara-politiky misy ny tompony anjaikitra mianjaikitra an'izay. Fa manahaky antsika manahaky ty longony tsy manahaky antsika hilongo amin'jozy zay na de misy ny raharahany an'izay anjozy. Hoaitanisy eo tsika manentiny tohiny hoe ino ny otohin'izay raharaha zay. Eka mbo Toliara eto avao nao da ia moa zany ny latsaky ben'ny tanàna ny tohitohy ny grevy eo amin'ny tanà io ao efa voavahany olana teo afaka herinandro lasa zay satria napetraka eo ndray matoa Eli Lamar dia raha ny fahitana azy maly dia miverina ndray ny grevy mikatona ny mairie. Hitatsika nefa ny loto amin'ny tanà toy maro ary miavosa tokoa. Manao akory koa ny fahitanao ny problème ny mairie Toliara. Fahitatsika ny mairie Toliara ny maromaro atsika zay ny resaky teto. Ny resaka ny commune Toliara fa nanambara ao tamin'izay fotoan'izay hoe raha vo tsy manana programme anasa, raha vo tsy ara-dalàna ny raha miseho ao anatin'ny commune tsy maintsy mikoronta. Io resaka karama io tsy vonanjoany fa io karama 16 mois io tsy tamin'ny mialatsiny mitono anaran'olo tsy tamin'ny fitonjan'ny Dede no tsy nahavoalohan'ireo. Mety tsy nahavoaloha Dede ray volana roa vola izay fa zany hoe zany fa tamin'ny fitonjana talohany Dede ka tsy possible Dede ary tsy niretsika tamin'ny fahaky ny Dede tsy fiarovako azy fa raha marina resantsika eto fa nisy arere ny mpiasan'ny commune ny karamany mpiasan'ny commune tamin'izany fotoana lafa niavy ny mandany Dede nanao ny asany mbo tsy ampiray tao ane nitonjany maire behajany commune urbaine Toliara fa zao ny raha hitatsika. Ino mahatonga an'io satria tsy eo ny lohany iarahantsika mahita fa tsy teto naharitsy i maire behaja. Donc mety tsy mandeha amin'ny tokony tena izy na mety misy tompony anjaikitsy ao tsy manao ny asany no mahatonga an'izao résultat hoe
tsy voaraoko sasy ny fako tsy voaloha karaha manimpiasa lasa victime ny vahoaka ny Toliara na ao amin'ny resaky état civil zay na amin'ny resaky fikarakara taratasy ao anivon'ny commune. Ka inona ny vahaolana zany arosona? Ny vahaolana nisy vahaolana narosony maire par intérim teo hoe hisy fifanarahana tao nanaiky ny piasa najanoneo le fitokona ny asa roa andro telo andro izy dia mitokona anjaiky ny vahaolana dia alohany karaha manimpiasa na tsy 16 mois fa mba manao rattrapage par tranche na 2 mois na 3 mois mila ezahana tsy mety zay satria zay no ahafahana mampiasa ny piasan'ny commune raha tsy voalohany karamany tsy afa-kiasa ary zony zay mitaky an'izay karama zay. Tsikarotsika omaly Andriamatoa Serge ny fahatapahan-jiro izay naharitra adiny maromaro adiny ora maromaro teto raha ny fahitana azy dia ny Jirama no mitokona ary nahatonga ilay ny fahatapahan-jiro teto Toliara omaly reny manao akory koa ny fahitanao ny grevy ny Jirama Toliara grevy ny Jirama ny Madagasikara samby ny ainan'izao tsika no maly ny fakomaly fahatapahan-jiro fahatapahan-jano nazava ny fanambarana ataon'ny mpiasan'ny Jirama hoe noho ny antony reto noho ny antony fanalana an'io DG vazaha io tsy haiko ino no antony tsy mahaombotsy an'ny lihy zao lailahy mahery lailahy zao tsy haiko ny mahatonga azy mbo eo lahy ino olana mety tokony ho jereny mpitonja fanjakana na ny tompon'andraikitra mahakasika an'izay fa kosa ny mpiasan'ny Jirama mitaky ny zony marina fa mba miangavy kosa mba tsy ho victime ny vahoaka satria mety olo raiky tianareo hiala amin'ny sezany misy fantsibiza eo nefa ny vahoaka maneran'ny Madagasikara 25 millions 30 millions no lasa victime ka eto mba mangataka anareo mpiasan'ny Jirama mba kampijaligny vahoaky fa takio nyzao fialany zao DG hala anareo zao mahatonga anareo iaby maneran'ny Madagasikara mitoko. Andriamatoa Serge Vitaly tsikarotsika koa tatoato ny fahamaroany olona makany Antananarivo olo baka amitsika etoa tsy hainy tena manany mitady ny plasy amin'izao fitonjana vaovao izao fa na izay na tsy zay a mandeha ny feo hoe maro nareo no nahita amin'ny tambazotra maro nareo no mety ho chef de région ny Toliara isolo ny gouverneur teo marina sa tsy marina io tsaho mandeha manerany tanà toy zay tsaho zay ny anarany tsaho zay ny anarany ny fanenjea tompon'andraikitra ny lehibe ny faritra tsy hivony antsika lafa ho avy zay fotoana zay tsy maintsy mandalo conseil des ministres laha ny tenako manokana anatin'izay anara amitsaho zay laha toa ka ny tompon'andraikitra ny filoham-panjakana na ny ministre ny atany manome an'izay fitokisana amiko tsy ambo adidy aho satria matoa fa nilatsako be ny tanàna fa vonina hitariky matoa fa nilatsako be ny tanàna fa vonina hanjay anjaikitsy ary handay raha amin'ny tanàtsika to eto ka azoko amarinany zany fa mbo tsaho io mandeha io fa mbo tsy misy ny fahamarinany na tsy maintsy ho hitatsika amina resaka nomination raha toa ka zay ny lajanahary raha toa ka zay moa hitasanao Andriamatoa Serge fa raha toa ka zay marina koa zany mety ho inona ny tena ho lahara-pamehana ataonao an'ity région misy antsika mazava ho azy faritra zay kidy faritra zay di décentralisation eto koa aho dia mampirisika an'ireo tonja fanjakana mba hampiharina zay décentralisation tena izy zay satria raha amin'ny rafitra teo aloha dia tsy afaka hampanjoso an'ity faritra ny Simonjefana atytsika na arabola io na ara-fahaleovantena satria ny rahatsika iaby eto tamin'ny fotoa io ny gouvernorat ny faritra ny Simonjefana eo na ny redevance na ny ristourna tsy makaty amin'ny faritra fa mbo miakatra Antananarivo ny pitapita ny roa alefanjozy amin'ny tanàtsika toy ka tsy hisy fanjosoa atsika raha tsy manana an'izay décentralisation zay fanapaha-kevitsy baka amin'ny lehibe ny faritsy ny budget autonome
baka am'lehibe faritsy araky ny plan d'action mifananjify mifanaraky am'izay napetsaky ny filoham-panjakana ireo tebika enina izay tsy dadidiko izay fa misy tebika enina napetsan'ny filoham-panjakana lahara-pahameana ny plan d'action tsika tsy maintsy mila mifanaraka amin'io plan d'action national fa kosa anjaratsika no manao an'le réalisation sy le action tokony manana fahalalana tanteraky tsika am'izay manana atsika plan d'action le maro olo mitanantsika toy tsy misy maharesantsika Madagasikara etoa laha faritsy atsimo an'izay fa noro resaka na resaka rena kibony tany avao tsy maintsy réviser van'io redevance minière io manarena kibony tany tsika mifaritsy io avao fa afaka mampiaina atsika raha tsy hanampiako azy ny ressource halieutique na ny resaka fambolena sy fiompiana io avao laha voa fehitsika arananatsika plan de production io fa mampaleo tena ny faritsy atsimo an'izay fa ka rehefa natsidikinao moa ty resaka miniera ty zany ny resaka rena kibony tany mahabe resaka eto koa hitako tamin'ny tambazotra maly ny resaka base tuliara ny sasany moa de mivoy hoe mbola miasa sasany voy hoe manao recrutement midika zany fa hoe tena mbola mitohy ny asan'ny base tuliara ny fahitanao an'izay tao anatiny fitakiana ny natao tamin'ny fanjakana ny resaka base tuliara talohany tolona natao aminao kokoa fahitanao zay resaka base tuliara zay amin'ny contexte misy amin'izao fotoana zao tsika tsy raha manaky ty sasany miovaova safa fa lafa tsika mivola raha hoe manomboka amin'ny voalohany tsy miova io na miova régime na miova ministre na miova tsy miova tsika tsy manaiky an'io base tuliara io ary zay anisan'ny niombonanay niarahanay amin'ny président Steny Lanjenasolinaiko amin'ny tsy fankatoavana an'io base tuliara io laha nyresaka nyreny redevance minière reny ao tsy nyresaka ny base tuliara teo fa nyresaka redevance minière anatin'ny faritsy atsimo an'izay fana amin'iny districtny ampanihiny maro manana gaz tsika mahaboboky manatsika pierre précieuse pierre industrielle hatsam'izao tsy misy règle du jeu mazava hoe iza no mitsanjaka ino no redevance minière azotsika tsy maintsy tsika manao descente sur le terrain mahakasika an'io satria misy tsaho mandeha hoe misy olo mitsanjaka any fa tsy manana alalana na mety nahazo alalany tamin'ny fitonjana taloha de mbo manohy mitsanjaky nefa tsy anatiny ino moa ty tsy voamaîtriser le pitariky localité to misy olo zany tsy haitsika mitsanjaky mbao nefa tsika toy tsy mahay azy donc tsy maintsy manao descente sur le terrain tsy maintsy manao 360 tsika mivérifie an'izay mba hahafahatsika misitsaka tsy misy olo manakana hoe ny olo tsy hitsanjaky ambony tany eto misy investisseur iaby fa les règles du jeu mila mazava le resaka redevance mila mazava le resaka ristourna mila mazava ary mila identifier va reo mpitsanjaky reo resaky mino resantsika eto fa maro ireo développement local izay afaka ampivoaritsika Serge ny raha tiako anontanianao de hoe betsaka ny miteny atuliara eto hoe raha fanjakana ro tahamohany base tuliara de mionga zay anatin'izay Andriamatoa Hery Rajaomampianina tamin'ny androna SVM anatin'izay Andriamatoa Rajoelina izay nikasa hamohany base tuliara izay ny tiako anontanianao aiza hoaiza ny fahamarinan'izay tsy azoko amiko manoka tsy hanovako référence zany am'le mahatonga le fanjakana mionga fa ny fitakiany ny atombohan'ny tolony bahoaka atao Tananarivo sy ta tituliara resaka délestage jiro sy rano zay talohan'ny délestage jiro sy rano talohan'ny délestage jiro sy rano tsy nisy miresaka ny base tuliara ao ny manerana Madagasikara ny resaky benetsy taloha oui fady alakotsiny fa tsika tuliara toy avao tsy tuliara tsika miresaka zao marina fa le base tuliara ne tsy ho an'ny tuliara avao ny redevance fa ho an'ny nationaly tokony ho zay ny tena izy fa tsika tuliara eto ro mahazo pourcentage ambony satria baka amitsika eto le raha ka zaho tsy afaka anao référence hoe
hionga fanjakana na tsy honga fanjakana ohatra manao ataoko tao iny mba hivolana anao hoe misy olo zany mivoy zay hoe tsy mety na mety isany zany anisany tsika fa tsy manaiky ny voix isokafany base toliara fa hoe le tsy manaiky hiroso amy fiongana ny fanjakana iny tsy afaka ho haitsika mihitsy iny fa tsika tsy miova élément de langage tsy hoe naneky tsika tamin'ny fitonja taloha de bakeo tsy maneky tampoko tsika fitonja afara toa manahaky nataon'ny sasany amy resaky fanehoan'ny base toliara fa lafa maneho tsika mitovy ny hevitsika tamin'ny nanombohan'ny base zaho depuis tamin'ny 2021 fa nanohitsy ny base toliara ary tsy taneky ny base toliara mbo tsy naneky aho taprès iny zay ary mbo tsy maneky aho hatram'izao no ny antony izay haiko ny dikany fa tsy olo verevere manahaky olo karamara iny tena ka hoe hahasoantsika io tsy misy fanazava fa tonga de hoe lafa tsika misy anio tonga de ngetsika bola toliara eto eka mandeha fotoana zavato Serge ny micro minitra anao amehezana ny raha andresantsika andreo eto dia manome ino moa ty manome hery ny vahoaky mandinitsika afaky 2 vola 3 vola amiko zay vo afaky manjefy ny ezaka ataon'ny fanjakana ankehitriny ary mamporisika anareo mpitonja fanjakana aho hihay ny vahoaky